ny votoatin'ny tantara. Ny antony na tonga ny Jehova naniraka ny Natana ho any amin'ny Davida. Izany tantara zany dia hitantsika inona nefa ny zavatra nitranga teto, tsy nandeha nitaritafiky Davida fa naniraka olona hitarika ny tafiny. Inona ny zavatra nitranga tao aorianan'izany? Rehefa tsy nandeha nanao ny andraiky ny Davida mpanjaka dia nitsangatsangana teo an-dapa izy dia nahita vehivavy nandro dia voasariky ny fakapanahy tamin'izay izy ary dia nijangajanga tamin'ilay vehivavy izy avy eo. Ary tsy mbola vitan'izay ihany fa mbola nitohy ihany ny zavatra nataon'i Davida ary niafara zany tamin'ny famonoana ny vadin'ilay vehivavy nijangajangany. Iza ilay vehivavy? Batseba. Ary iza io Batseba io? Tsy iza fa vadiny Uria Etita izay kapiteny miaramilan'i Davida ihany. Izany zavatra rehetra zany no nahatonga ny Jehova naniraka ny Natana ho any amin'ny Davida. Izany hoe izay fanoharana nataon'ny Natana tamin'ny Davida zay zany raha jerentsika ilay ilay momba ny fanoharana teo dia ananarana ny Davida izany ilay fanoharana. Anariny Davida satria naninona? Anarina ny olona iray satria misy zavatra tsy nety nataony, misy fahadisoana nataony, misy eloka nataony. Ny fahadisoana, ny zavatra tsy natao, ny eloka nataon'i Davida teto dia ilay efa nitanisaitsika teo. Voalohany tsy nanao ny andraiky ny amin'ny mahampanjaka azy izy faharoa voan'ny fakapanahy izy ary tsy naharisy an'izany fakapanahy zany ary dia nijangajanga. Ary ny manaraka dia namono olona izy. Rehefa izany, ahoana moa no ahafantaran'i Davida hoe izy anie ilay atao fanoharana? Tsy fantan'ilay izy tamin'ny voalohany, tsy fantan'ilay izy. Satria ahoana ny ahafantarantsika hoe tsy fantan'ilay izy? Vao nahare ilay fanoharana nataon'ny Natana izy dia ahoana hozy Davida? Nisafoaka mafy Davida mpanjaka ary hoy izy hoe izany olona mpanan-karena izany hoy izy dia atao maty tokoa, izany hoe hovonoana izany. Ary honerany avo efatreny izy ilay ondry kely izay nangalariny. Izany hoe ilay mpanan-karena zany mila manonitra ondry efatra ary avy eo hovonoana ilay mpanan-karena. Dia ahoana hoy Natana tamin'i Davida? Hoy Natana tamin'i Davida hoe mpanjako, ianao ilay mpanan-karena, ianao ilay nangalatra, ianao ilay namono olona. Rehefa naheno an'izany Davida dia ahoana hoy izy? Niaika izy fa diso, nibebaka avy hatrany izy. Inona zany no lesona tsoahantsika ao anatin'ity leson'androany ity? Inona ny aim-panahy azontsika tsoahana ao anatin'ity lesontsika androany ity? Aim-panahy roa, lesona roa no tsoahantsika amin'ity lesontsika androany ity. Ny voalohany dia hoe mahita ny ataontsika rehetra Andriamanitra. Ahoana tsara hoe mahita ny ataontsika rehetra Andriamanitra. Andriamanitra dia nahita ny zavatra nataon'i Davida. Hitany daholo hoe Davida tsy nandeha niasa fa lozana nitsangatsangana tao amin'ny lapa nefa ny miaramila ny ady. Andriamanitra nahita hoe Davida nitsiriritra vadin'olona. Andriamanitra nahita hoe Davida nitsangajanga. Andriamanitra nahita hoe Davida namono olona. Hitany daholo zany. Andao anie jerentsika ny ohabolana, ohabolana toko 5 andininy 120. Ohabolana toko 5 ny andininy 120 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ny faheo amason'i Jehova ny alehan'ny olona ary ny diany rehetra dia diniany avokoa.
dia milazan'izay ihany koa ny Jeremia 9:20 ny 7:20. Jerentsika ne Jeremia 9:20 ny 7:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny masoko dia mijery ny alehan'ny rehetra ka tsy miafina amin'ny tavako izany ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Isika zany dia tokony mahafantatra, mahatsapa ary mino mandrakariva eo amin'ny fiainantsika fa hitan'Andriamanitra avokoa ny zavatra ataontsika rehetra. Ny lesona hotsoahantsika faharoa na ny aim-panahy alaintsika faharoa dia ny hoe mila miaiky ny fahadisoantsika isika. Ahoana tsara hoe mila miaiky ny fahadisoantsika isika. Inona ny dikan'izany hoe miaiky ny fahadisoana izany? Jereo aneny nataon'i Davida teto hoe Davida ane mpanjaka fantatrareo ny atao hoe mpanjaka, manana ny fahefana rehetra izy. Ary jereo ane fa Andriamanitra dia niteny tamin'i Davida ao amin'io Samuela 2:120 io manao hoe izay angatanao rehetra amiko ry Davida dia honomeko anao avokoa. Izany ny fahefana teo am-pelantanan'ny mpanjaka, azony daholo izay angatahany rehetra. Izy tompon'ny aina, afaka mamono olona ihany koa ny mpanjaka. Kanefa tao anatin'izany fahefana lehibe ananan'ny mpanjaka izany, rehefa nitenenin'i Jehova tamin'ny alalan'ny Natana izy hoe nangalatra ianao ry Davida, namono olona ianao ry Davida, melika ianao ry Davida, dia niaiky ny elony izy, nanaiky avy hatrany izy fa diso. Dia toy izany koa isika eo amin'ny fiainantsika. Raha izoky ianao ao amin'ny tokantrano ka tenenin'ny zandry hoe diso, dia mahay miaiky. Raha renim-pianakaviana ianao ao amin'ny tokantrano tenenin'ny zanakao hoe diso, dia mahay miaiky. Raha raim-pianakaviana ianao tenenin'ny vadinao na ny zanakao hoe dada kosa diso, dia mahay miaiky. Toan'i Davida izay mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely, kanefa rehefa nitenenina dia nanaiky izy. Ary tsy vitan'izany ihany, tsy miteny fotsiny hoe eny manaiky afa diso, tsy miteny fotsiny hoe eny tratra indray tamin'ity fa diso fa inona no atao? Tena mibebaka amin'ny fo tokoa. Jereo angeny nataon'i Davida rehefa notenenina izy andao hiaraka jerevantsika ao amin'ny Salamo 150. Miaraka jerentsika ny Salamo 150 dia jereo ane ny lohatenin'ilay Salamo amin'ny anaran'i Jesosy, ho an'ny mpiventy hira Salamo nataon'i Davida, fony natana-paminany nakao aminy rehefa naka ny Batseby izy. Vitany hoe niteny fotsiny Davida hoe eny manaiky afa diso, fa jereo ane ny vavaka nataon'i Davida ao amin'ity Salamo 150 ity andao ane miaraka vakitsika ny tsombitsombiny amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindrafo amiko Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao, vonoa ny fahadisoako. Sasao madio aho mba ho afa-keloko, ary diovy aho mba ho afa-pahoriana, fa tsaroko ny fahadisoako ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Hitanareo zany, tsy vitany hoe niaiky fotsiny Davida teo anatrehan'ny Natana hoe manaiky afa diso, fa nibebaka tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra izy, ary nanoratra salamo mihitsy izy amin'izany fibebahany izany. Dia toy izany koa isika eo amin'ny fiainana amin'ny maha-kristianina antsika, rehefa manaiky fa diso dia mibebaka amin'ny fo tokoa. Averintsika ny lesona teo hoe
Inona ny lesina anakirotsoahana tamin'ilay fanoharana momba ny mpanan-karena sy mahantra? Ny lesina voalohany dia hoe mahita ny ataontsika Andriamanitra. Ny lesina faharoa dia hoe mahay manaiky fadiso rehefa diso ary mibebaka tokoa amin'ny fo. Inona ary no tsenjerintsika amin'ny tinana an'izay lesina izay? Ny tsenjerintsika amin'ny tinana izay lesina izay dia manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Averina hoe ilay tsenjery, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany 15. Dia izay no mamarana ny fampianarana sekoly alahadintsika. Mianatra lesina anankiroa hafa indray tsika amin'ny herin'ny andropon'Andriamanitra hiaraka hivavaka isika. Jesosy eo dia misaotra anao, mideranao ary mankalaza anao izahay noho ny nahavitany fianarana sekoly alahady ny anio alahady indray. Dia mino izahay Jesosy eo fa ianao ny fanahinao masina no ho any am-po sy ho any an-tsain'ny mpianatra sekoly alahady rehetra izay maheno izao fampianarana sekoly alahady izao, ka ampiletika tokoa ny teninao, ny fampianaranao androany ho ao am-po sy ao an-tsain'ny zareo ianao ary ahafahan'ny zareo mampiatra izany teninao izany eo amin'ny fiainany andavanandro. Dia izany vavaka izany Jesosy dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, raha iza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa mahanafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.